Ivadika eo amin'ny taranja volleyball isika fanana afrikana izay manana solitena isika eto Madagasikara. Ny ekipan'ny Stefatorska Zazavavy moa izay solitenan'ny Madagasikara fidina tompon-dakany Afrika izay ny 20 ka hatramin'ny 20 aprily izao no tanterahana any Tunisia ity fifaninanana ity ny Stefato izay efa ao anaty fanomanantena tanteraka moa amin'izao fotoana izao. Isso! Olha esse reflexo. Allez, hop, Ho tanterahana ny Tunisia ny 20 ka hatramin'ny 20 aprily avy izao ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja volley Sokajy Senor Zazavavy. Hanana solitena amin'izany ny Malagasy dia ny ekipan'ny Stefato marihana fa ny toeran'ny tompon-daka lefitra no azon'ity ekipa Malagasy ity nandritra ny fifaninanan'ny ranomasomby Indiana no sady fifanitsanan'ny faritra fahafito aty Afrika izay natao tatsy Maurice farany teo. Ny solitena avy any amin'ny nosy Réunion kosa no nibatany Amboara. Kosa satria tsy tafiditra ao anatin'izany faritra fahafito izany ny Réunionnais dia Malagasy no tafiditra hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka kontinentaly. Efa manomantena fantatra amin'izany fifaninanana avolenta andraisany anjara izany ny Stefato amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny parazatra Didier Jean-Pierre. Raha ny fahavonona aloha dia efa ao tsara satria efa nanomboka fa 3 volana izay ny préparation ary araka hitanareo izao zany manao préparation aty Antananarivo izay mitady match amical dia efa tena efa ao tsara ny ankizy zany ny fahavonona sy ny ana teknika. Eo amin'ny hoe manana kosa lavidavitra ihany Tunisie ohatrany ahoana ny fisehoana? Tena marina mihitsy zany lavidavitra Tunisie fa io zany miankina amin'ny fitondram-panjakana satria tsy ho vitan'ny Stefato irery le izy. Efa miresaka fitondram-panjakana moa zay dia izay mihitsy ny tiany aty miandry ny valiny zany ahafantarana hoe tena possible ve izy sa tsy possible. Inona ny tokony omen'ny Stefato an'ny Malagasy ny andehanana ny Tunisie? Ny tokony namena aloha dia miakatra hatrany ny laharan'ny Madagasikara ny fisehotra vehivavy amin'ny Afrika satria tadidinareo raha tany Kenya zay dia fadiny tamin'ny ekipa fa 9 dia ny eritreritra any amin'ity championnat d'Afrique Tunisien dia miakatra ambony izay. Lalao ara-piralaina maro no ataony amin'izany. Ny alalim-pitolakandro teo ary dia nianao tamin'ny ekipan'ny VBCD Zazalahy Sokajy Junior izy ireo. Tamin'izany no nivoahan'ny mpandresy tamin'ny 7-3 no iray. Raha ny tombatomban'ny tompona andraikitra ao amin'ity ekipa ity dia mpilalao 12 miampy mpitantana 3 no anainga ho an'ny Tunisia. Akoatra ireo mpilalao tao amin'ny hatramin'izay dia mety hanamafy ny ekipa ihany koa Youb sy Eugénie avy ao amin'ny VBCD. Tanjon'izy ireo amin'izao fandehanana izao ny isongona ny zava-bita tany Kenya ny taona 2012. Saivana tokoa mantsy fa laharana fahadimy no nisy ny Stefato tamin'izany fotoana izany. Teo ihany koa no nahavoaositra ho meilleure contreuse any Melissa. Tsy ho vitan'izy ireo anefa izany tanjona goavana izany raha tsy eo ihany koa ny fanohanana avy amin'ireo tsara sitrapo rehetra. Izany indrindra no hampazan'izy ireo teny amin'ny fitondrana maefa mba hanampy azy ireo amin'ny dian'io. Ny voninahim-pirenena tokoa mantsy no hoarovan'ny Stefato any Tunisie ka milina ny fanohanana mavitrika avy amin'ny fanjakana sy ny fanohana hafa tsy akanavaka.